Ny antsasa manila ny lalana amboarina midina mankany amin'ny bron fokotany no Morafeno no efa vita ankehitriny. Rehefa vita tanteraka io fanamboarana io dia natokana ifamezivezem-bahoaka sy fiarakodia io lalana io fa tsy natao ivarotana akory. Fa tiana iapetraka sy apitaina dia efa matonga ny fitarainana sahady ny vahoaka mametraka an'izany opposition aty amin'ny fokotany. Fa io lalana io dia araka mifangatany vahoaka dia tsy asiana mpivarotra intsony araka ny teny vahoaka satria raha malala fa tsy misy lalana intsony eto Morafeno ary io lalana io tena lalana simba be teo. Amizao efa io zany vavahady Morafeno miditra aty Morafeno miangatany vahoaka dia tsy asiana mpivarotra intsony. Raha izay fangatany vahoaka dia akatoavy ny fokotany avy hatrany izany fangatany vahoaka izany satria matahotra ihany koa ny fokotany mametraka mpivarotra satria mety hisy accident satria lalam-bao zany mafy kokoa. Eto zahay dia manentana ny commune satria henonay reo mpivarotra reo manenoneno hoe la commune mametraka anay eo tsisy tsy maintsy mpody eo zahay. Dia mametraka ny commune zay hoe zafady re tompoko tsy ekeny vahoaka intsony ny verena ny mpivarotra eo dia angataina tsika commune tsy amerimerina mpivarotra eo tsony. Ary ny fokotany ihany koa dia tsy manaiky an'izay fiverena ny mpivarotra eo zay fa noho izany tsy azo atao intsony ny mivarotra amin'ny lalana vaovao vao vita eto Morafeno io. Raha tsy aivina nefa ny zavanisy taloha ka rokambato sy lavadavaka no nameno an'izao lalana midina mankany amin'ny bron fokotany ny Morafeno izao. Ny lalana dia kitro ifaharan'ny fifamoivoizana ka tombony ho an'ny mpampiasa lalana sy ny vahoaka ato amin'ny fokotany ny Morafeno izao fanamboarana azy izao. Ny mpandraharaha ato amin'ny fokotany ihany no angadina nanana sy vinahitana an'ity fotodrafitrasa ity.